La 4G by Telma vous présente Ni Vaovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao ni Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Tebaka maro no andrasan'ny solombavamboaka fifanatreana amin'ireo mpikamanan'ny gouvernemanta lohalarana ny makasika ny kolokolo manodidina ny fitsarana izay may mahazo vana ao anatin'ny distrika Nantala. Hanomboka rahampitso ny rapport d'exécution du programme du gouvernement izay ho atao visioconférence. Voasokajy anatin'ny pays classe orange amin'ny tatitra mazava amin'ny fepetra ahafahana mivoaka sy miditra any Frantsa manomboka amin'ny fasiviny volana jona izao i Madagasikara. Tsy maintsy vita vaksiny arak'izany malagasy vao afaka miditra any. Amin'itoy ihany koa ny fivorian'ny komity mpandinika ireo fepetra rehetra ahafahana manokatra indray ny lanitra Madagasikara. Tonga eto Madagasikara ary hanomboka ny fifampivondronan'ny ekipa pirenena malagasy miaraka amin'ny ampanazatra Eric Rabesandratana sy ireo teknisianany. Tonga niaraka tamin'izy ireo androany ihany koa ireo mpilalao Bary sasatsasany. Potika tanteraka ny tanànan'ny Benonika sy ampatelo avokatry ny asandalo mahera vaika anseho ny 17 volana May lasa teo. Tsy mbola tavaverina amin'ny tompony ireo omby very nandritra izany. Vaky tebiteby ihany koa ireo vahoaka any an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena androany no nanao fianianana tao Mali ny colonel Assimi Goïta, izy izay hitondra ny firenena maliana mandritra ny tetezamita, toerana izay azony tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana indroany ataona tany anatin'ny taona. Nadinindreo aranao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny kultivika manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao teboka maro no andrasan'ny solombavambahoaka ho fifanatreana amin'ireo mpikamban'ny gouvernemanta lohalarana amin'izany makasika ny kolikoly manodidina ny fitsarana izay may mahazo avana ao anatin'ny distrikan'ny Antala. Hanomboka rahampitso ny rapport d'exécution du programme du gouvernement izay atao visioconférence. Evy Richard. Tsy hita mazava amin'ny ankapobeny ny fandraisana andraikitra ny fitondrana makasika ny tatitra natony ny solombavambahoaka momba ny olana mianjady ny mponina eny fotony. Raha ho an'ny distrika ny Antala, antonany maro no efa nanaova ny solombavambahoaka antso fanairana makasika ny kolokolo manodidina ny raharaham-pitsarana sy ny fizotry ny asa eo anivon'ny hôpitaly be ao Antala. Tagna victime zany vevabevoka. Ny vevabevoka zany tsy marary, tsy magnino izy. Andeha didina. Rehefa vita ny fadidina dia maty. Tsy fahaizana ve sa faniniana. Zay ny fanontaniana maro. So dia misy halitra ataovy indray ao anatin'izay zavatra zay rehefa miayany vahoaka. Rehefa nandray fitondrana za tamin'ny fahefagnambalombo fijama solombavambahoaka fa zay lettre ministre teo aloha. Efa nanao fô manao be marenina ireo. Tsy haiko antony. Karaha ohatra ny fahitako azy misy fifandraisana mihitsy amreo agny sy aty amin'ny ministera. Tamin'ny farany koa nandrika ny teny ministre ny fahasalamagna ny tagna toerany. Izy mihitsy natratra zavatra ratsy nataon'ireo tao. Fa magaga izy amin'izao fotoana tsisy fandraisana andraikitra amin'ny hôpitaly be Nantala. Hanomboka rahampitso ny fanaova amin'ny ministera tatitra amin'ny solombavambahoaka makasika ny fanatanterahana ny politika mpanjakana na ny rapport d'exécution du programme du gouvernement araka ny voalaza ny 1.1 ny lalam-panondrinana. Isan'ny irika ahafahany solombavambahoaka mametra-panontaniana ny fionana izay tokony natao mivantana hoy ny fanazabana. Fa menomenina solombavambahoaka maro amin'izao raha ohatra tsy ho hisy zay zavatra izay. Satria izy amin'izao mbola tsy hay top hoe ho hisy sa tsy ho hisy. Mba ahafahany amody amin'ny toerana misy zay raha tsy ho hisy zany. Satria zay ny natongavana teo fa
nitapahana hoe fa hoisy ny fihaonana amin'ny gouvernement zay araka nitapoka ny maro agnisa tena ilena mihitsy ny fagnatrehana raha visioconférence na resaka réseau fa fasahirana anao tapatapaka le resaka maro problème za tsy afapo aloha amin'ny visioconférence tegna tsy afapo za fô aloha fihaonana mivantana zany zegny tegna ilain'ny vahoaka malagasy ary indrindra ilain'ny vahoaka an-talahy. Amin'ny alalan'ny visioconférence no anatanterahana ny fihaonana aorian'ny primature ny anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny anomboka ny tatitra araka ny lahadinika ary ministera ny postra sy ny fifandraisan-davitra sy ny anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no amarana azy ny talata 15 volana ho avy zao. Vosikady ao anatin'ny pays classe orange amin'ny tatitra mazava amin'ny fepetra ahafahana mivoaka sy miditra ny Frantsa manomboka ny fasivin'ny volana jona ho avy zao i Madagasikara. Tsy maintsy vita vaksiny araka izany ny malagasy vao afaka miditra any an-toerana. Amin'toy ihany koa ny fivorian'ny komity mpandinika ireo fepetra ahafahana manokatra indray ny lanitry Madagasikara. Michela Renardo. Namoaka ny tatitra mazava ny amin'ny fepetra ahafahana mivoaka na miditra ny Frantsa manomboka ny 7 jona izao ny gouvernemanta frantsay. Mizara telo mazava izany arakaraka ny fivoaran'ny fiparian'ny valanaretina Covid-19 amin'ny firenena iray. Ao ireo firenena sokajiana ho maintso izay ahitana ny firenena Europeanina ankoatra ny Royaume-Uni. Ao ihany koa i Australie, Corée du Sud, Israël, Japon, Liban, Nouvelle-Zélande ary Singapour. Ao ihany koa ireo firenena sokajiana ho mavo izay ahitana ireo firenena maro izay azo lazaina fa efa manomboka mahafehy ny fiparian'ny valanaretina ary tsy ahitana ny variant vaovao. Ary ao ireo firenena izay sokajiana ho mena izay firenena mbola tsy ahitana fivoarana ny fifehezana ny valanaretina ary ahitana ihany koa ny variant vaovao. Raha ny saritany navoaka ny gouvernemanta frantsay dia isan'ireo firenena sokajiana ho pays orange i Madagasikara, izany hoe firenena efa manomboka mahafehy ny fiparian'ny valanaretina ary tsy ahitana ny variant vaovao. Fepetra takina amin'ny malagasy miditra ny Frantsa araka izany ny fahavitany ny vaksiny, fitondran'ny test PCR latsaky ny 17 ora na ny test antigénique latsaky ny 17 ora. Ireo olona tsy vita vaksiny ao anatin'ny firenena mavo kosa dia tsy afaka miditra ny Frantsa raha tsy antony tsy ahafahana manoatra. Araka izany ny malagasy hiditra ny Frantsa dia tsy maintsy vita vaksiny. Mitoy kosa tsy ankila ny fivorian'ny komity mpandinika ireo fepetra rehetra ahafahana manokatra indray ny lanitry Madagasikara. Tsy mbola misy ny tapaka hatramin'ny androany raha ny fanazavana. Ny hevitra izay tapaka eo anivon'ny komity mikondò izay mbola tsy maintsy mandalo filan-kevitry ny minisitra sy gouvernemanta ary ankatoavin'ny filohan'ny repoblika. Nisokatra nanomboka androany ny toerana fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19 eny amin'ny université Antananarivo. Atanjona ny empola hatrany amin'ny 700 isanjaton'ireo mpampianatra ary mpandraran'ny université no vita vaksiny raha nambaran'ny tompon'andraikitra Abraham Randriamanana. Manomboka ankehitriny ny fanatanterahana ny fanaovam-baksiny fanefitry ny Covid-19 eny anivon'ny université Antananarivo manoloana ny fiatrenany ady atao amin'ny valanaretina. Vinanapetraka ny isitrahan'ireo mpisehatra eny anivon'ny université izay ahitana ireo mpampianatra, ireo mpandraharaha ary ireo mpianatra ny vaksiny amin'ny alalan'ny fametrahana ny vaksiny Odrom. Dingana ahafahana miaro ny fahasalamana, eo ihany koa ny fanohizana ny fampianarana eny anivon'ny université ny fanaovam-baksiny raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Raha zato isanjato ny mpianatra sy mpandraharaha ary mpampianatra manao vaksiny ary izay no irena dia mahatratra an'ilay antsoina hoe immunité collective rehefa mihoatra ny 90 sy 70 isanjato eo izany manao. Dia mandeha arak'izay koa ny fampianarana sy ny fikarohana afaka mizotra araka ny taloha izany izay no irena. Dia tsara mihitsy hoe natomboka eto ary diny dia izao fanombohan'ny fampianarana izao izany ny fanaovana vaksiny eto amin'ny anjerimanontolo Antananarivo. Manodidina ny 2 alina ankehitriny ny mpianatra eo anivon'ny université Antananarivo. Tsy ahivina aharitra 10 andro ny fanaovam-baksiny eny an-toerana. Tsy antery ary safidy ny tsirairay ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana. Ankoatra izay, nanamafy ny tompon'andraikitra ny amin'ny tohizan'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny Covid-19 eny anivony ireo université manerana ny nosy. Araka ny tatitra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity miampy 10 indray ny olona matin'ny Covid-19.
2 ny tranga vaovao ary 7 ireo sitrana soamantsara. Ny larana efsa. Tamin'ireo olona 5 maty ny Covid-19, telo tamin'izany no teto amin'ny faritra Analamanga, ray avy tao Analanjerofy sy Androy. Tamin'ny fitiliana miisa 7 sy 300, 2 ireo tranga vaovao voatily ny fa 4 jona 1 sy 2 izay mitsinjara toy izao. 12 avy teto amin'ny faritra Analamanga sy Otomatsiatra, 7 tao Bongolava, 4 tao Antsinanana, 4 tao Amoronmania, 4 tao Menabe, 3 tao Androy, ray avy tao Diana, Itasy, Yorombe ary Antsimandrefana. Ankilany 13 ireo marary misy fahasarotana, miisa 7 kosa ireo sitrana somatsara. Raha ny tatitra hatrany, tamin'ireo tranga 12 hita teto Analamanga, 4 hita tao Antananarivo renivohitra, ray avy tao Ambohidratrimo, Antananarivo Avaradrano sy Atsimondrano. Tontolon'ny ekitra kosa indray dia tonga eto Madagasikara ary hanomboka ny fifamvondronana ny ekipa pirenena mbaren'ny Madagasikara miaraka amin'ny mpanazatra Eric Rabesandratana sy ireo teknisianina. Tonga niaraka tamin'izy ireo ihany koa tamin'ity androany ity ireo mpilalao mbaren'ny Madagasikara sasany eo na saina. Ny gadona androany teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena ivato ny mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra Eric Rabesandratana sy ireo staff teknika niaraka taminy. Anomboka ny fiaonana sy ny fampifindronana miaraka amin'ireo mpilalao. Oui, bien sûr, je suis très content d'être là, je suis très content de... Faly atonga eto, afaka eo amin'ny rehetra, na ireo tompona andraikitra fa indrindra ireo mpilalao. Tsy androko izay hanomboana ny fanomanana iny akianja satria ny baolina kitra no atongavana eto alohan'ny zavatra rehetra. Satria iraka voalohany nampanaovina dia ny aomby ny eny akianja, ny andrafitra ny ekipa sy anazatra ireo mpilalao. Mbola tsy tena ampy izay amin'izao fa ho tonga daholo amin'ny volana septambra, fa ny atao dia ny fandaminana sy ny fiomanana mialoha ary miara-mentana amin'izany ny rehetra. Tsy misy lalao ofisialy moa atao atoato, nefa na izany azy, zava-dehibe ny fionana ary araky nefa ny fampiresana tamin'ny filohan'ny federasiona raha olona dia amin'ny volana septambra ho eo daholo ny rehetra. À partir de septembre, tout le monde soit là. Ny ara-tonga tamin'ny mpanazatra azy ireo ihany koa ireo mpilalao sasany mandrafitra ny barean'i Madagasikara izay nitariany kapteny Abel Anissé. Tonga eto indray izay androany hanao rehefa misy presque complet angamba ngesika fa misy terina efatra hatreo fa mintsy mahatena fa amin'ny septambra tonga daholo izay rehetrarehetra. Voilà. Amin'izao fahatongavany eto antoerana izao, isy ihany koa ny feonany mpanazatra Eric Rabesandratana sy lalaina nomenjanahary ny fanazavana hatrany. Ankoatra ireo feonana amin'ny mpilalao sy teknisianina anatin'ny fampifindronana fanomanana ny fifantsanana amin'ny mondial izay ho tanterahana any Qatar. Tsy ampy ny mpanaramaso arabarotra misahana ny fitsiriana ny fandrarana eto Madagasikara. Tsy misy afa tsy 300 mahery ny mpisehatra amin'izany manerana ny nosy. Androany, mpanaramaso arabarotra 30 vaovao no nanao fianianana teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Evereshara. Mitoy ny fanamafisana ny fitsiriana mandidina ny sehatry ny fandrarana arabarotra, tafiditra anatin'izany fampitomboana ny contrôleur du commerce et de la concurrence isana ny fanaramaso ny endrika tsy fanarahan-dalàna mandidina ny sehatra arabarotra sy ny fanjifana amin'ny ankapobeny. Personnel cadre ozy ny fitenenana ny contrôleur dia zay asa rehetra mahakasika ny sehatra arabarotra zany tsy voatery ny fanarahamaso ihany dia afaka sahan'izy ireo amin'izay fianarana zay nataony zany satria ny serment zay nataony zareo tompona andraikitra frère iavy tena amin'ireo mpanaramaso ao anatin'ny asa zay tanterahany. Noho izany indrindra raha misy ny manao tsy mety zany dia heverina fa tompona andraikitra feno izy amin'izay fitondratena tsy mety zay. Raha enina sy 300 araka izany ny mpanaramaso arabarotra misahana ny sehatra ny fandrarana sy ny fanjifana araka ny antotanisa avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria hatreto. Ny ampy 30 zany nanomboka androany, ny ankamaroan'izy ireo izay ho alefa any amin'ny faritra. Eo amin'ny 70% no eno anivon'ny faritany tsirairay avy zany any amin'ny chef-lieu de région
dia ireto ihany koa zany a zay ny politika apetraka eo anivon'ny ministera dia ny fanatevenandarana ny asa eny anivon'ny faritra ka izay indrindra no lazako teo hoe ny 420 amin'izy ireo zany a dia ho alefa eny anivon'ny faritany tsy ampy mihitsy ny tena isa amin'izao a satria atao hoe faritany misy distrika maro nefany a raha ny zavatra misy eny anivon'ny faritra dia zara raha misy enina izy ireo raha ny tena marina na raha misy dia misy a dia folo. Androany no nahavita ny fianiana ny tetsa ny fitsarana ambara tonga voalohany izy 3 mianadahy anativin-darana ny mpanaramaso arabaritra. Izy ireo izay tafiditra tao anatin'ny andiany 9 nanaraka fiofanana nanomboka ny taona 2012. Ny andraikitra petraky ny fanjakana ka hiasa mpamelena sy ampamarinana ary tanjo mandrakariva ny tombontsoa be. Ilaina ny fanjefana sy famokarana sakafo madio sy ara-pahasalamana. Izay anisan'ny nasongadin'ny ministry ny industria ny varotra ary ny asa tanana nandritra ny lahateny nataony anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo tamin'ity androany ity fanampanazavana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ampifaliana ny arabako ho antsika vahoaka malagasy tsy akanavaka. Anio fa 7 Jiona no ankalazantsika ny andro iraisam-pirenena momba ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo izay iarahana amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Ny lohahevitra voafidy amin'ity taona 2024 ity dia ny hoe sakafo madio sy ara-pahasalamana antoky ny ho avy mamiratra. Izany lohahevitra izany dia mampatsiahy antsika fa tena ilaina ny famokarana sy ny fanjifana ny sakafo madio sy ara-pahasalamana. Ny olona salama sy tomady ihany manko no afaka hiasa sy hamokatra ary handray anjara tanteraka amin'ny fampandrosoana. Tsara ny mampatsiahy fa ny famokarana ny zava-pihinanana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fanjifana izany dia mandray anjara lehibe ihany koa amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Ny fifehezana ireo karazana fepetra mikasika ny fanakalozana ara-barotra iraisam-pirenena efa nankatoavin'i Madagasikara sy ny fenitra dia anisany tokoa imasoana. Anisan'ireny ny codex alimentarius izay firaketana ny fenitra momba ny sakafo, ny fepetra isan-karazany tokony arahana mba ahazoana vokatra lavorary sy ara-pahasalamana. Manandanja lehibe ihany koa na eo amin'ny tsena anatiny na eo amin'ny tsena ivelany. Ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo anefa dia tombontsika eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy sy eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fikajiana ny fahadiovana sy ny fahaizana manao ny safidy ny sakafo sy ny zava-pihinana lavorary. Manampy antsika betsaka izany mba tsy hihinana sakafo mety hitondra aretina na otrika aretina izay mety mbola ampiena ny hery fiarovana ananantsika indray indrindra ao anatin'izao fotoana isiany valany aretina Covid-19 izao. Ny fahazoana izany sakafo madio sy ara-pahasalamana izany dia vokatry ny ezaka ataony tsirairay manomboka amin'ny mpamboly, ny mpivarotra, ny mpanjara, ny mpikarakara ary ny mpanodina ny vokatra mba ho tombotsoan'ny mpanjifa indrindra. Eo koa nefa ny fitondram-panjakana amin'ny fandrindrana sy fampiarana ireo didy amandalana isan-karazany mifehy izany. Izao fankalazana izao dia anetahana antsika sy hisariana ny saintsika handinika paikady maharitra mba ho fampiroboroboana ny sehatry ny fanondranana, ny fiarovana ny tsena anatiny, ny indostria malagasy ary indrindra ny fiarovana ny fahasalaman'ny mpanjifa eto Madagasikara. Aoka tsy ho adinosika fa tsy ho lavorary ny fanjariana ara-tsakafo raha tsy misy ny fiantohana ara-pahasalamana ny sakafo ary izany indrindra no ahafahantsika mahatratra ny tanjony amin'ny fampandrosoana lovain-jafy mifanaraka amin'izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ho fanamariana izany dia izy ireo fandaharana samihafa alefa mihaino manjery sy ny tapanjotra sosialy
isan-karazany mba hanentanana antsika mikasika ity lohahevitra ity. Farany dia maneho ny fisaorana aminareo ny tenako naharitra ny aino hatramin'ny farany, ary misaotra ihany koa ireo mpanohana izao fankalaizana izao. Tsongaina manokana amin'izany ny komity misahana ny codex alimentarius eto Madagasikara, ny ministera isasokajiny misehatra mivantana amin'ny fanjariana ara-pahasalamana ny sakafo, misehatra tsy miankina ny mpiaro ny zonom-panjifa, ary eo ihany koa ny FAO sy ny OMS. Dia mirary soa ho an'ny tsiraray, ho lavitry ny aretina, samy ho tahin'Andriamanitra isika rehetra. Mankasitraka tompolahy, mankatelina tompoko vavy. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloha ny dirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic isanandro. Tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isanandro naiza naiza eto Madagasikara. Mbalika mamiratra no avoko. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Azafady kely ange ferizany manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Love chocolate. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Potika tanteraka ny tanànan'ny Abenonika sy Ampatelo vokatry ny asan-dahalo mahery vaika an'seho ny fahatelo amby roapolon'ny volana May lasa teo. Tsy mbola tavaverina amin'ny tompony ireo omby izay verina andritra izay. Vaky tebiteby ihany koa ny vahoaka any amin'ny toerana Henri Florian. Mbola ao anatin'ny tahotra sy tebiteby tanteraka ny mponina ao amin'ny fokotany Benonika sy Ampatelo
ao anatin'ny commune ambonivohitra Lavarady, distrikany Midongy Atsimo amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy any an-toerana, potika tanteraka ny tanàna, tsy misy azo raisina intsony ny vahoaka, vokatry ny fandoroana ireo trano fonenany. Nataon'ireo andian-jolahy manodidina ny 500 ambizato ny andro ny 17 ny volana May lasa teo. Ireo tafo fanitso vitsivitsy sisa tsy may no ipetrahan'ny vahoaka manodidina ny 300 eo ankehitriny. Fitaovam-piadiana mahery vaika no entin'ireo andian-jolahy raha ny nambaran'ireo mponina. Jiolahy raindahiny antsoina hoe Beba no lehibe n'ireo dahalo ireo. Simbaby fanagna rehetrarehetra ary potiky. Zay zany tay tota benoniky. Da lasa nagnaby basy n'olo maty zany. De potiky tanà. Da mitady hera amin'ireo fazaka zany haiba hamozy ty tanàna ity. Simba izy ty ary detachement fa si tokony ipetraky to fa tokony maramila kompani zany angatahana ito ba tanaty. Simba ary hay satao hafatesa makasika dahalo jok sisy matatry zazy io aby zany mosy mbona madinika aby zany matray mizaly marobe zany eto da sy manandray aby zaza regny noho ny asandreo mahery fo regny. Ibeba fantatra reo? Ibeba fantatsinay da olo mipetraka anaty ala ao zany izy miaraka amin'ny talaky. Maragnisa reo fitozapedia mahery vaiky basy klaky matsatry fotokazogno ary ny balany pointe tanama da bona mipetraka moaby haidi tagnaty ala namozy anazy tagny izy mana ty bala miaraka amin'ny kolany regny haitagna namozy anazy tagny zany efa sasiny tamozy. Raha ny fantatra nisy disadisa ara-piarambona niseho tany aloha no niavia ny valifat nataon'ny ben'ny tanàna iray izay nitondra ny tanàna taloha ny taona 2014 no fototra lehibe an'ity fanafian-dahalo ity. Ankoatra ireo tanjon'ireo dahalo ireo ihany koa ny anafoana ny tanànan'ny Benoniky sy Ampahatelo ka ireo fianakavianana manana omby maro no lasivatra tamin'izany. Ho an'ireo nalain'ny dahalo natao takalonay nandritra ny fanafiany no nanapirofo fa jiolahy raindahiny no manatanteraka ny asa ratsy. Nindesindreo hay sinambotrindreo hay da ndesindreo nahikindreo negna da hitana amizay abako vonondreo lalandreo yabako da vonondreo da navositrindreo amizay hay inanninay da navositry ny hay da ka vovozenareo ko hozy hay hozy ka ndesa maramila ko hozy aminay aty hozy da nje amizay namsoronenay hay sy raha mindeha maramila aminazy any fegnataondreo nindesan'olo maramila amindreo agny. Papanao zany ino hasany atoa? Ngasany atosa manana omby izy. Firy omby papanao ao? Roapolo amzato kan babako. Da very aby? Ye very da marake basy maty ny da nalaindreo amizay basy. Omby papanao roapolo amzato zany mbo sisiny hazo na raiky? Nje raiky. Nje nandifonena azy da sisy raiky. Nidina ifotony nijery ny zava-misy ny solovam-bahoaka tany an-toerana ary nametraka fanamby ny ametrahana filaminana ho an'ny vahoaka. Efa nisy ihany koa ny fanampiana azo fa ny fitaterana azy no mampanano sarotra no ity tanàna ity lavitra tanteraka. Ankoatr'eo efa nisy ihany koa ireo omby votsitra teo am-pelantanan'ny dahalo. Ny fetrany intervention ny miaramila tena miasa tokoa ny miaramila zao. Misy ny omby efa tratra any akora sy any sokobany ary any maropaiky voibe. Valpolo ny any iakora. Raiky amby sivifolo ny ao sivifolo raiky amby sivifolo ny ao sokobany. Fito amby efapolo ny any ivoibe. Zay zany ny favokatra sahady amizao. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny mpanao gazety tany an-toerana no nahitana fa mbola lavitra ny fampandrosoana eny fotony noho ny fitokana monina eo amin'ny tanàna. Mbola ao anatin'ny tahotra sy tebotebo ny vahoaka mandrakandroany ka anaovan'izy ireo antsoavo ny anampiana ny mpitandro filaminana. Foana tanteraka ny valanomby tsy manan-kalofana ny mponina ao amin'ny fokotany Benonka sy Ampahatelo ao amin'ny commune Lavarady, distrikany Midongy Atsimo. Nitokanana ny maraina teo teny amin'ny hôpital Befelantanana ny toerana fandorana fako medikaly izay tsy mamoaka setroka. Toerana afaka mandoro fako 700 kilao isanandro izany gaetan andretsilavo. Voalohany teto Madagasikara no nisy toerana fandorana fako medikaly tsy mamoaka setroka tahaka ity eto amin'ny hôpital Befelantanana ity. Androany nitokana izany teny toerana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny maso ivody japonais sy ireo mpiara-miombonantoka. Reny zavatra plastika sy ny sisa maro samihafa zay misy mifanafody sy ny sisa, reny seringue ny ao koa zany ny gant, ao koa zany mety misy lamba nesana tamin'ny asa ohatra na ny zahatra nampiasaina ka misy tsiranoka biolojika avy amin'ny olombelona. Reny rehetra reny dia azo lazaina hoe fako medikaly avokoa ary tsy azo aparitaka satria mety
mamindra aretina zany ary atsakoa anatiny miady amin'ny covid-19 dia be dia be ireo fako entina izy ireny dia fitaovana tahaka ny tony zany tena ilaina. Fiaraha-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombo nantoka aminy amin'ny alalan'ny masivon'ny firenena japoney sy ny ONUD amin'ny fitonjovana ny tontolo iainana sy ny fahasalamam-bahoaka no nahafana mametraka ity tetikasa ity. Izay ny mahakasika an'iny fa mivoatra ny fahazahoan'ny ankiziny zoany amin'ny izao fotoana izao. Miaingana amin'ny fampianarana no fanamafisana izany raha ny fanazavana azo. Mariana amin'ity volana ajoana ity ny ray volany ankizy Michela Ranarzoa. Antony tsy fisitrahan'ny ankizy ny zony feno ny fahantrana, pirofo amin'izany ny asan'ny ankizy, ny fanilikiliana, ny herisetra, ny fahafatesan'ny ankizy, ny fananarotana aranofa indrindra tsy fandehanany any an-tsekoly. Tao anatin'ny 5 taona farany efa miamivoatra ny fisitrahan'ny ankizy ny zony raha ny fanazavana. Manay aloha amin'izao fotoana izao ny fampiasana ny zon'ny ankizy efa hita hoe misy ny fiezahana satria hitantsika hoe amin'izao fotoana izao efa maro ny ankizy no manaraka ny fianarana efa mianatra zany amin'izao fotoana izao dia betsaka ihany koa ny ankizy no efa hoe misitraka ny resaka hoe fahasalamana eny anivon'ny tokantrano fa nefa mbola maro ihany koa ny ankizy no tsy misitraka an'izany satria betsaka zao no ankizy eto amintsika hita hoe miasa trano, betsaka ny ankizy mbola tsy mianatra fa mbola mirenireny eny amin'ny sisin-dalana ohatr'izany. Fa misy fivoarana satria ankehitriny izao efa maro ny ankizy no miditra an-tsekoly dia hitako hoe efa miezaka ny eny anivon'ny EPP mampiatra an'ilay zo satria ohatra zao hoe ny resaka sakafo efa miezaka ny EPP manisy cantine, efa miezaka ihany koa zareo hoe misy zany efa misy ny fanafody mipetraka ao amin'izareo raha sendra hoe marary ny mpianatra mba ohatrany hoe efa mba afaka hoe misitraka na dia kely ara zany ny ankizy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana dia miainga amin'ny fampianarana hatrany ny isitrahan'ny ankizy ny zony feno, miainga ihany koa amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny fampahafantarana ny tena zon'ny ankizy marina. Miainga avy amin'ny fampianarana vezany sa fanabeazana hoe ny olona rehetra aloha hoe ohatrany ahoana ny lanjan'ilay hoe zo inona daholo ilay zo fotra satria amin'izao ilay izy lazotra ny efa jenjera fotsiny hoe zo manazo hianatra manazo izao fa tsy fantatra intsony hoe ahoana sy ahoana ny tokony atao mbadika ilay zon'ilay zaza. Raha hoe ny vinavina aloha zany ho anay manokana dia miainga amin'ny hoe intervention eny anivon'ireny fampianarana ireny eny amin'ny EPP ohatr'izany dia miezaka miresaka manantona dia mampafantatra an'ilay zo fototra dia mijery ny zava-misy dia ho an'ny atao amin'ny sehatra anay manokana zany dia misy indray hoe resaka hoe ny ankizy manatanteraka fikarohana manokana momba an'ilay izy. Raha tsy ivina mariana amin'ity volana jona ity ny ray volan'ny ankizy, hatreto vokatry ny fiparian'ny valinaretina covid-19 sy ny mbola tsy ahafahana mampivory olona maro, tsy mbola misy ny hetsika ofisialy hanamariana izany eto amintsika. Miamitombo isa amin'ny izao fotoana izao ireo olona manotra sy manantona mpanotra ka ny tongotra ny orina amin'izany noho izany mahasitrana aretina maro. Raha ny fanadadiana natao olona mihoatra ny 9 taona avokoa ny tonga mitsapitena amin'izany. Sabrina Ararson. Anisany manampy amin'ny fiatrehana ny andavanandrom-piainan'ny tsirairay ny resaka otra. Maro ny karazana otra fa ny eo amin'ny faladi no anisany manasitrana karazana aretina maro izay tena mateti-piseho amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona. Manana ny asany avokoa manko ny faritra rehetra hita eo amin'ny faladi raha ny nambaran'ity mpitsabo iray ity. Ary hita fa manana ny fahombiazana ny resaka fanorana. Manitra ny faladia amin'izao izy io réflexothérapie zany hoe misy point ao mifandraika tanteraka amin'ny vatantsika rehetrarehetra hatrany amin'ny atidoha, manomboka hatrany ambany zany ka hatrany amin'ny atidoha dia io no mibalika ny réflexe rehetra sy izay mila tantarina any amin'ny vatantsika rehetrarehetra any. Mahomby. Tena mahomby izy io amin'izao indrindraindrindra ho an'ny olona efa manombonomboka eo amin'ny 9 taona eo zany ny olona. Rehefa ao anatin'ilay rythme amin'ny fiainana, stressé, be adidy, betsaka zavatra eritreretina
dia efa manomboka miroso amin'ny resaka fikarakarana vatana, fitaizana vatana amin'ny fomba hafa. Ohatra zany izy ka hoe manana problème resaka vonona atao hoe estomac dia ity point eto zany mamoaka na misy rivotra ohatra dia mamoaka le rivotra dia le tena tsy mahazo aina be iny ka eto no orona dia solazela izy ary na hoe mandrezatra ho azy. Tsy ampitoromaso zany izy ka hoe somary manana problème tsy dia mahita toro foana dia reto point amin'ny loha-tongotra reto no traitena ito ohatran'izao dia stable le toromaso zany hoe mahita toro foana amin'izay zany izy fa tsy hoe tsy mahita toro rehefa amin'ny alina. Maro ny karazana fitaovana manokana ahafahana ampiasaina amin'ny fanorana ny tongotra ankoatra ny fandehanana eny amin'ny vatokely izay efa mahazatra antsika. Raha ho an'ny ity mpitsabo manokana iray ity kosa, ny safidy izy ireo ny ampiasa ny tanana irery ihany izay fitaovana azo heverina fa tena ampy amin'ny resaka fanorana. Entina sitran'ny otra réflexothérapie dia ny vavony mampilamina eo anaty vavony ny tsinay ary ihany koa ny tsy fahampiana torimaso dia tena mampirindra ny tsy fahampiana torimasontsika sy ny manampy be dia be amin'ny fikorinan'ny rà ao anatin'ny olombelona. Fitaovana izay afaka ampiasaintsika toy ny ho anay ato izao ataon'ny madanaty dia manana an'le vato io izahay afaka hitsahana, ao koa misy hazo kely afaka ampiasaina fa ny tena fampiasany ato izany dia tanana satria ny tanana iny no afaka atsapana hoe ato ny partie tena tsy mety misy partie tsy salama amin'ilay olona dia afaka koa zany le mampiasa tanana fa tsy ratsy akory le mampiasa an'io fa manampy ho amin'ilay tanana manampy amin'ilay tanana izay anorana. Ankoatra ny fanorana amin'ny alalan'ny valadia, anisany manana andraikiny ihany koa ireo mpanabe amin'ny fahadiovan'ny tongotra ireo mpianatra mandeha an-tsekoly. Misy mihitsy ny fisavana ny fahadiovan'izy ireny alohan'ny hidirana any amin'ny efitrano fianarana. Araka mahazatra anay dia manentana ny ankizy mba hadio ny vatana manontolo fa indrindra moa zany amin'izao herinandro manokana ho an'ny fahadiovana ho an'ny valadia izay dia miezaka izay manentana ny ankizy mba hadio lalandava maka aty an-tsekoly. Indrindra moa zany rehefa hitanay aty an-tsekoly hoe maloto le tongotra dia manana pompy ahafahana midio zany zahay dia miezaka zahay mandefa zay manana zay tsy fahadiovan'ny tongotra zay amin'ny toerana tokony anaovana anasany azy dia any amin'ny pompy izay misy ato amin'ny sekoly zany. Tsy aivina manomboka androany ny fankalazana ny herinandro iraisam-pirenena ho an'ny valadia. Lafa vaovao hafa kosa indray dia miverina eny amin'ny ivitoerana fitsarana fiarakodia ny fanatanterahana ny fitsiriana ho an'ireo fiara mpitatitra izay miazo amin'ireo faritra raha nambaran'ny tompona ndraikitra Abraham Randriamanana. Manoloana ny fiverenan'ny zotra nasionaly, fepetra noraisin'ny tompona ndraikitra ny fanaovana ny fitsiriana ireo fiara mpitatitra miazo ireo fiara teny anivon'ny tompy fiantsonana ho fanafainganana ny fitsarana ireo fiara. Ankehitriny, miverina eny anivon'ireo ivitoerana fitsarana fiarakodia ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana. Ny fanatanterahana azy dia nanomboka ny talata, alarobia, lakamisy, zoma lasa teo izy no teto mba tsy andianan'ireo fiara mpitatitra olona dia any amin'ny toeran-kafa zany anafainganana an'le départ. Zany hoe manomboka ny roany alatsinainy zany dia any amin'ny fanaovana visite andavanandro, isany visite teknika andavanandro no azo atao. Tranga mateti-piseho amin'ny lalam-pirenena ny lozam-pifamoivoizana indrindra ho an'ireo mpitatitra. Araka izany, misy ny fanaraha-mason'ny fiara, eo ihany koa ny lamina ho an'ireo mpamily mialoha ny aingana amin'ny tompy fiantsonana hisoroana ny loza mety hiseho. Ny contrôle au départ eo ny ahafahana mitsirika ny taratasin'ny fiara rehetra sy ny mombamomba fiara hatramin'ny pitsipitsy ny majinika indrindra izay vao afaka mitondra ireo mpandeha. Ny atao hoe dona miverina dia ohatrany hoe niainga izy ny hariva dia tonga amin'ny maraina dia eo izy dia mandeha. Izay ny atao hoe dona miverina. Fa raha ohatra karaha ny lalàna ny jerena dia tokony manana 8 heures de repos ny chauffeur iray dia afaka mitondra fiara indray. Izay foana no anentanana ny chauffeur hoe rehefa tonga amin'ny toerana anankiray dia tsara aloha raha respecteny izay hoe 8 heures zay 8 heures de repos dia mba maka aina tsara
ao anatin'izay orinan'izay zay vao afaka hoe mitondra fiara indray. Tsy aivina ny zoma lasa teo no niverina ny sokatra ny zotra nasionaly ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalana andotam-penaka miazo any sampana Ambotrimanjaka alina. Indroa ny arambona ny fiara iray araky ny fitantaran'izay nanatry maso. Moto iray ihany koa nipotika tanteraka tamin'izany hiona saina. Nisehoana lozam-pifamoivoizana vokatra ny tsy fitandremana sy ny fandehanana mafy indray ny lalana andotam-penaka miazo ny sapana ny ary malagasy makany Ambotrimanjaka alina. Moto iray nifanehitra tamina fiara raha ny fitantarany olona manodidina. Tokony tamin'ny 7 ora latsaka 5 teo moa zany dia nisehoana lozam-pifamoivoizana Masiravina teto amin'ny Somazel. Ny fandehan'ilay izy moa zany dia nisy tôbila avany, nisy tôbila avany dia moto avy aty andotam-penaka amin'ny moto zany. Dia ny tôbila anankiray avy aty vato dia nangalatra ny adroatin'ilay moto. Ilay tôbila dia voafoaka ilay moto dia lasany amin'ny hôpitaly. Narasa dia lasany amin'ny hôpitaly. 10 minitra taorian'izay ilay fiara avy nifandona tamina moto mbola nifohana fiara iray hafa ihany koa ka nisy ny naratra vokatra izay. Dia ny fisehoana ny faharoan'izay tokony teo tamin'ny 7 ora sy fefany teo ny lozam-pifamoivoizana faharoa. Rehefa voadona zany ilay fiara, ilay moto dia potipotika tsy nisy teo. Fa ilay fiara anankiray izay nakasisiny tery amin'ny ankavanana dia mbola nisy olona anankitelo no tao anatin'ilay fiara. Dia nivoaka ilay sôfera anankiray namaitsaka ravin-kazo atao signe eo amin'ilay fiara satria ilay detresin'ilay fiara efa tsisy nireza intsony ny jiron'ilay fiara. Dia nipaohan'ilay 4x4 fotsifotsy avy any Ivaton'izay ilay rangana ametsaka an'ilay ravin-kazo ary naratsa mafy ka lasany amin'ny hôpitaly koa io rangaha le nametsaka an'ilay ravin-kazo io. Telo no nahiditra hôpitaly vokatry ity lozam-pifamoivoizana ity ary efa nandray ny andraikiny ihany koa ny mpitandro filaminana. Raha ny fantatra hatreto ny fandehanana mafy sy ny tsy fitandremana no isany nahatonga ny loza. Natao androany tao amin'ny lapany anteny Mirandoholina ny fifanaovatsin'io fanatanterana ny tetikasa avitana entina anampiana ireo tanora avy amin'ny faritra avaratra faritra Diana amin'ny lafin'ny fanomezana asa fanampanazivana. Fanampiana, tsy hoe fanampiana ihany fotsiny fa fanosehana ireo tanora satria araka ny voalaza teo ny tanora tsy hoavy ny firenena fa ankehitriny ny firenena. Ka amin'ny tapany avaratra izay sahan'ny filoalefitra dia maro ireo tombontsoa izay mety hoe tsy hananan'izy ireo avy any amin'ny faritra azy tsy mitovy amin'ny eto andrenivohitra. Ka ity fiaraha-miasa ity dia apetraka indrindra ho famolavolana, ho fanabeazana ary fanosehana azy ireo hamadika ny talenta izay ananany. Lafa mavaoafa kosa indray dia efa hita tsikelikely ny fisokafan'ireo toeram-pisakafoanana sy ireo fisotroana eto Antananarivo. Na izany aza mbola manaraka ireo fipetra ara-pahasalamana hatrany izy ireo ny amin'ny fandraisana ireo mpanjifa fanadina. Ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana no tena zava-dehibe na ho an'ireo mpanjifa izany na ireo mpiasa sy ny mpampiasa. Efa nisy ny lamina napetraka ho an'ireo toeram-pisakafoanana dia ny fanajana ny amena ara-pahasalamana indrindra fa ho an'ireo mpanjifa. Ho an'ity toerana fandraisana fisakafoanana iray ity efa napetraka avokoa ny lamina rehetra mba hisiany asa ahafahan'izy ireo misokatra hatrany. Tsapan'ny tsiraray avy misoroka le aretina amin'ireo fepetrapetraka rehetrarehetra dia mba ho lasa le aretina dia mba afaka miasa sy misokatra daholo ny toerana ohatran'itony. Ny fanajana ny amena ara-pahasalamana ny tena zava-dehibe mba hisokatra hatrany ny toeram-pisakafoanana mba hisiany izany asa izany. Ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsy mba miraro hoe hisokatra ny espasy, hisokatra tsy ny espasy ihany fa zay fitadiavana rehetrarehetra satria ny olombelona tsy maintsy miasa, tsy maintsy mivelona. Ho an'ity toerana fisotroana ity kosa niteraka fahatoantoka ny fihoboana teo saingy nisy hatrany ny fandraisana ireo mpanjifa na dia tsy misokatra tanteraka aza tamin'izany. Ankehitriny efa misokatra tanteraka izy ireo. Vainy fotsiny
aloha zany ny anambadika atao hoe couloir zany dia ny varavara idina foana dia ny anatiny vary saingy hoe azo raisina ihany zany lehibe mba misimisy kely mba zaikiny io zany efa hoe tsy mivary sa mivary nefa mivolotsafona ihany zay io man tsy maintsy hoe mba mitaditady kely ohatran'ny vidra ihany fa tsy dia hoe ikatana mivara dia arak'izay koa. Na efa misokatra aza ireo toerana fisakafoanana sy ny toerana fisotroana dia manaja ny fepitoana fisokafana sy ny firavana-trano izy ireo na dia eo aza ny amaroany mpanjifa. Tsara ny manamarika ny herinandro teny nanomboka ny varotra ireo toeram-pisotroana na dia tsy voalaza fa misokatra aza izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia androany nanao fanianana ny tao Mali ny colonel Assimi Goïta izay hitondra ny firenena maliana mandritra ny tetezamita. Toerana izay azony tamin'ny fanonganam-panjakana indroa miataona tao anatin'ny herintaona fanadina. Nanao fianianana androany ny filoha vaovao ao Mali i colonel Assimi Goïta, izy no mitondra ny firenena mandritra ny tetezamita amin'izao. Fotoana izay anamafisany ny paikady vaovao apetrany sy hanomezany toky ireo miara-dia aminy toy ny la France. Raha jaivina ny volana aogositra 2024 no nandray fitenenana taorian'ny fanonganam-panjakana nataony nambarany tamin'izany fa tsy tokony anao fahadisoana intsony ireo mpitondra maliana saingy sy volana taoriana izay no nisy indray ny fanonganam-panjakana izay nataony ka niala teo amin'ny toerana ny filoha sy ny praiminisitra niaraka taminy. Antony tsy nakatoaviny ity farany ny fanalana ireo miaramila anankiroa notendreny hatsopika manao anatin'ny gouvernementa intsony. Ny 7 Mey lasa teo kosa no namoaka dity ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ao Maliana fa izy ndray no hitondra ny firenena mandritra ny fotoana ny tetezamita. Teraka ny taona 327 Assimi Goïta izay zanaka miaramila ihany koa, izy no navita fiofanana tamin'ireo fampianarana tsara indrindra tao amin'ny fireneny ary tany États-Unis sy Europe. Izay mamara vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soava tsara daholo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Vaovao.